tsy vitany hoe fanampiana fotsiny ohatr'izao nataonay mpanakanto fa vondrona koa zay amin'ny mahasindikanay satria ny sindikany mpanakanto malagasy na ny mpanao mozika malagasy tia dia tsy hoe mpitako fotsiny fa izay dia amenarany firaisankina malagasy dia manana didy andraikitra hanao zavatra ihany koa ka io no ivondronanay zany anao ny fampisehoana goavana io anasana tsika reto tokoa io zany dia afa kely mihitsy io amin'ny samby spectacle satria ny mpanakanto malagasy no mifanometanana mivondrona mba natotosa fampisehoana goavana eo Antsonjombe ny sabotsy ho avy zao 2 sy ny alahady 3 ary nitarika anainga dia anatin'izany amampanao mozika sy artiste malagasy azy dia misy an'ireo rahalahy sy alabavy izay tonga ihany koa ka manasa antsika rehetrarehetra amin'izany fotoana zany toute la journée io ny maraina sy ny arivo sabotsy ary ny alahady ka dia manasa antsika ho tonga maro fa ny adidy no fitaintsika mazava loatra ny fafinaretana sy fahafapo izay efa talentanay hatramin'izay dia ataony misongadina ihany koa amin'ny satria izay mpanakanto malagasy rehetrarehetra no fanometanana milay be zany ka tongavantsika ao Antsonjombe ataontsika rakotra Antsonjombe no fitiavantsika ny mpiray-tandrazana amintsika izay mila vonjy amintsika any amin'ny faritra atsika tongava ny toko